feonantsivana fandaharana totosain'ny sampana FSFLM atao anatin'ny sonotaparitany Antananarivo. Feonantsivana arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 6 ora. Ampifaliana indray no entinay sampana sokoto manolotra ny fiarabana sy ny firarintso ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy aminareo isa-tokantrano isam-batan'olona amin'ity sabotsy 20 ny volana Desambra taona 2012 ity. Ho an'ity an'io dia zareo avy eo amin'ny FSFLM anosy be fampiraisana no miara-misala amintsika manolotra sy manafana ity fandarana atolotry ny sampana sokoto ity. Faly miarabanse miarabanse soro itsarantsy miafaly miarabanareo mpiaino any koa amin'izao sabotsy maraina izao. Ny tenako moa dia ikaniry majoro mpanjinja tily eto amin'ny larana vala amin'ny 20 FLM anosy be fampiraisana. Faly miarabanse ihany koa. Ie dia torak'izay ihany koa faly miarabansery soro itsarantra dia faly miarabandray ny mpiainoantsika amin'ity asabotsy maraina ity. Za dia chauffetain Niaingo mpiandraikitra ao amin'ny FLM anosy be mpiandraikitra sampana mavo tily dia akelany no anjara toerako amin'atiny. Anafanan'ny fandarantsika mandritra ny 30 minitra ao anatin'izay fotoan'izay no anorantsika ireo karazana zanam-pandarana izay efa mahazatra ny mpiaino fa mialohan'izay rehetra izay dia tsara apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra hatrany ny fandarantsika manentana anareo anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Teny soratra masina. Mitondra fahalalana, finoana ary fiainana. Zao tsika dia hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hita ao amin'ny Luka 10:7-20 hatramin'ny 5:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy tana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe izy ary no namako, ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema hankany Jeriko ka azony jiolahy dia nenday ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana ary raha nahita indray lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy dia onena. Dia nanatona izy ka nofeheziny ny feriny sady nasiany dilolo sy divay dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsony iny dia naka denari 2 izy ka nomeny ny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverina aho. Amen. Iaraka hivavaka arytsika. Eny ry Andriamanitra rainay eo, mbola tsy mitsahatra midera sy misaotra anao izahay no nifitahinao anay tsirairay avy ka tsatsy izao andro izao indray. Tompo fantatsao tsy miafina aminao ny atondianay eto eny amin'ity fandaharana ity. Apetraka fiona-pelantananao ireo zavatra izay hodinianay atao eto ary apetraka fiona-pelantananao ihany koa Tompo ireo mpanolotra izao fandaharana izao. Ianao any anampy anazy ireo sy tahana azy amin'ny adidy sy fanapetraka taminazy. Ary injoko mbola angatahako eo aminao ny fitondranao ity radio teny fiainana ity
ianao no anampy sy an'olotsaina ireo mpitantana rehetra isam-baratonga rafitra atao amin'ity radio ity mba hahafahany izany mivelatra sy mitory hatramin'ny filazantsara ary mampafantatra ny fisinao marina. Dia izany no ireny saingan-tanay amin'ny anaranao. Saotsara eo. Amen. Tu lui diras notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Ny scoutisme ve? Eny ary ato anatin'ny zanam-pandarana ny scoutisme ve anararaotantsika hamantarana ny mikasika ny FSFLM Anosy be fampiraisana izay miaraka manafana amintsika ny fandarana anio. Aiza ho aiza moa zany ny toerana ahitana ny fiangonana loterana malagasy Anosy be. Raha hijery ny fiangonana FLM Anosy be fampiraisana moa zany tsika ka raha vaty Anosy tsika no mandeha ohatrany lalana ho Anosy zato iny dia tsy tonga any amin'ny tsena fa alohan'ny hidirantsika ny tsena dia misy vavahady menamena be io eo dia eo ampitan'ny vavahady io misy pilône ao dia misy fianarana laprima zay dia eo akaikiny io no fiangonana FLM Anosy be fampiraisana. Nefa kosa tsara ho marina fa tsy aharitra ela intsony ny FLM Anosy be dia hifindra toerana, zany hoe tsy eo amin'ilay toerana natondrony kaniry mahajoro anareo teo fa somaro miverina kely ohatry ny hoe lalana mandeha makaty Anosy no ahitana anazy dia amin'ilay lalana rano be mitsofoka makany. Raha eo amin'ny firafitry ny ara-piangonana dia manahoana kosa indray ny toerana misy ny FLM Anosy be fampiraisana izay misy anareo. Ny FLM Anosy be fampiraisana moa zany dia efa filevana izy
Izany hoe filevana efa ilay manosy be fampiraisana, fitandremana efa ilay manosy be fampiraisana. Raha izay ary ny famaritana ara-jeografika sy ara-piangonana dia manahoana sy manahoana kosa indray ary ny lalana nizorana izany FSFLM izany tao anatin'izay fotoana ny orenana izay hatramin'izay amin'ny resaka izao. Misaotra ny saina metraka amin'ny fantaniana ny sampana sokoto tao ao amin'ny FLM Manosy Be dia nijoro tamin'ny taona 2004 ka sampana anankiroa ihany no tao tamin'izany dia ny sampana mavo sy sampana maitso tily. Nefa na dia teo ary izany dia nijoro ny vonjona mpanazava ny taona 5 ary tamin'ny taona 7 ihany koa dia nisy ny lasy lehibe voalohany nataon'ny tao amin'ny fivonjonana dia ny sampana maitso tily ihany no nanatanteraka izay tany Ambohimanambola Betafo. Ary rehefa nanarak'izay dia tamin'ny taona 20 izay dia nanateraka ny lasy be voalohany izay nataon'ny fivondronana mihitsy izy io volana ho tany Emertsiatosika. Ny 20 septambra 20 io no daty namokafana ny fivondronana voalohany, izany hoe nakana ny laharana 20 FLM Manosy Be fampiraisana. Tamin'io taona 20 ihany koa ny 20 septambra no nanokanana ny fivondronana FLM Manosy Be fampiraisana izay nanolorana azy ny laharana 20 ka sampana 5 no nitokanana tamin'izany. Sampana mavo tily, sampana maitso tily, sampana mena tily, sampana mavo mpanazava vorokely zany, sampana maitso mpanazava. Ireo sampana 5 ireo no nitokanana tamin'io daty io. Dia ny 13 sy 20 indray zahay dia nankalaza ny 15 taonanay. Dia ny lasy lehibe izay tanterahana isaky ny faraparan'ny taopitezana dia nankalazainay tany Tomasina, izany hoe ny ala lavitra teto mihitsy zany zay raha toka mahazatra eto Antananarivo ny lasy lehibe anay. Ny fanontaniako kely aloha eo amin'ilay sampana izay nitokanana teo lazanisay teo ny afo tsy voalaza tao anatiny amin'izao fotoana izao efa misy ny afo efa nitokanana ve zany sampana anankiray zany. Misaotra ny saina miatraka ny fanontaniana tsara dia tsara tokoa. Ny sampana afo tsy nitokanana tamin'io vanim-potoana io noho ny antony noho ny tsy mbola nafy noho ny isa entina nokanana anazy. Ankehitriny kosa efa mijoro ny sampana afo eo anivon'ny fiangonana FLM Manosy Be fampiraisana ka eo an-dalana fikarakarana izany indrindra izay amin'izao fotoana izao, izany hoe ny fanokanana ny afo izay ho tanterahana amin'io taona 2012 io. Reo pisakaiza miarady mialeto ankary mirindrarindra ny fande manarakarabe o ruyeruyerujelay mamindra miarady o ruyeruyerujelay kafalifaleri nihira-hira manginjao famanakuakua nirivutraza mamai mamerinazinjai o ruyeruyerujelai mamindra miaradi o ruyeruyerujelai kafalifaleri nihehihehindrayane mitupamanawe
miaradi o ruielai kafalifalezi kely mangaveo manao lairateo mekialo izy enoe o ruielai mamindra miarady gavalivaliery ankehitriny ary dia ho tenenina amintsika mpiaino eto ny isan'ny beazina sy mpendraikitra ao amin'ny FSFLM Anosy be fampiraisana ho an'ny vondrona mpanazava dia ny vorokely miisa 820, ny mpanazava 720 ary ny afo 420 izay miisa 280. Ho an'ny vondrona tily indray dia ny lofotô miisa 230, ny tily 420 ary ny mpiandalana 420 izay mira 70 isa. Aiza kosa indray ny sampana mena fify eo anivon'ny vondrona tily na ireo ataontsika hoe sampana mpitarika. Efa eo ampananganana ny sampana mena fify mihitsy amin'izao ny skoto ao amin'ny FLM Anosy be fampiraisana. Izany hoe anisan'ny vina apetsaka ihany koa io zany mba hijoro amin'ny taona 524 io ny sampana mena fify. Eny ary misy vina anankiroa lehibe izay napetraka ireo teo dia ny fanokanana ny sampana mena mpanazava sy ny fanokafana ny sampana mena fify ao amin'ny tily dia miraranareo ary atotosa tsakasin-davany izany dingana lehibe izany. Mifandraisa tanana mifaribolana vokely ndreto isika zazava mifanaiky fanao soaalitio izany ankena ry zazavavy ty firenena mba hanampy aty sery ampandroso anty tanty. Traikefa haira andeha fampizara e. Neny io ahoana tena marara ny kiboko fa naneny an-tany indray ianao? Tsy haiko fa ninana zavatra taria dia manotika be mihitsy. Inandray ny zavatra nohaninao tany? Tsika nge fa tsy dia marana intsony nefa ianao dia marary foana e. Ka zany neny marary a? Inona marary anao lazao tsara? Fa manino misy rivotra samy manina pataloha indray. Voaka foana ako. Voaka foana? Enao ty dia inona zany zao ny vola ividanantsika fanafody nefa tsika mianaka reto tena sahirana be. Fa misy siramamy ve nefa ao neny? Andraso aloha jereko kely e. Misy tilita. Ka hitaniny izay mantsy tany am-pivoriana nampianarin rasefinay hoe rehefa mararana ny kibo dia maka siramamy in-balony sotro kely ony dia sira injay dia atao ao anaty rano 1 litra dia izay no sotroina izan'alan'iny. Dia tena efa fantatry se mihitsy hoe mety mihitsy zany? Ie mety le izy ko efa nisy nailaisanay rehefa narary kibo dia nataony dia sitrany izy tany am-pilasinako. Alors namboarako vetivety se. Ty ary sotroe dia firy ty hono ny sotroana sa izy rehetra ve ndray sotroa se daholo? Sotroana tsikelikely tiako ty ve ho laniko daholo. Atao ray kopy sa ray sotro lita aizany aizako an'izany sa nge tsy nanao an'izany e. Ka roy fotsiny dia sotroka avy eo e. Firy ny sotronao? Atao tapako ny kopy aloha dia afaka atsasady indraindray amin'ny sotroko. Ay ao ary any azahaka dia atory kely aloha neny a. eny ary endany matory tsara fa neny mbola hiasa.
hitantsika teo arak'ile tantara iny a fa amin'izao vanim-potoana iainantsika ankehitriny izao a dia miovaova be re toetrandro ary ny zanantsika mety matetika mahazo ny faharariana izy tsy a hoe ininina eo fa tonga dia marary azy fotsiny ary tranga anankiray hita amin'izao mihitsiny a mavoan'ny ankizy kely indrindrandrindra ny areti-kibo na dia hoe oharin'ile tantara teo zao a tamin'ny alalan'ny sakafo nohaniny zany hoe sakafo mety tsy zarizary dia nefa koa nefa mety koa ohatra hoe rivotra mafana be ny andro a dia rehefa aveo dia mangatsika tampoka dia lasa hidiran'ny rivotra le zaza dia nisy fomba anankiray zany iny a noentinay teo a ahafahantsika ray aman-dreny a mitsabo na ahafahantsika manajanona an'le aretina parapatonga atsika any amin'ny tena mpitsabo. Raha totokoa ka marary ny kibon'ny zaza iray a dia hitantsika fa mivalan-jano izy zany dia ny zaza rehefa mivalan-jano dia rerajeraka ka mba ahafahantsika hoe misoroka an'izay faharerahana zay a dia misy ny antsoina hoe raisy valo zany hoe makitsika sira injain'ny sotsikely dia siramamy imbalin'ny sotsikely afangarontsika ao anatin'ny rano ray litatra io dia avy eo afangaro tsara dia rehefa hitantsika fa levona le siramamy a dia ametintsika tsy izy ray tsy avy atsany dia le rano ray litatra efa voafangaro no metintsika an'le zaza fa metintsika aminazy tsy kelikely arak'izay hinanany raha ohatsy izy ka mbola zaza somary kelikely a dia fantatsika ray aman-dreny amane zao ny sazany zany zanako zany raha efa lehibehibe izy a dia ampiakarina tapaky ny kaopy raha efa lehibe izy a dia tokony ho ray kaopy isaky ny adiny ray na atsasakadiny arakaraky ny fahazotoan'le zaza zany fa rehefa lany io rano io a dia misy fiovana be io zaza io tsara trany a ny miomana na manatona ireny toeram-pitsabony ireny a fa satria vonjitaitra ihany ataontsika na ilay atao hoe fandraisana tanana voalohany zany. Afatry Baden Powell. Raha tsy misy fanapahan-kevitra raisina na dia kely azy dia tsy misy zava-bita mba hahatonga ny seho tena lehilahy ao anatin'ny maro dia mila manana zotom-po izy. Afatry Baden Powell. Nosotonina tao amin'ny boky Life Snakes and How to Meet Them na ireo sakana eo amin'ny fiainana sy ny fiatrehana azy nosoratan'ny Bibi tamin'ny taona 1970. Sitari ureni asana arakidi
FSFLM. Mivavaka azantsaratra. Eraky vavaka isika ry Jesosy tomponay io mbola misaotra anao izay satria mbola nitahinao sy novimbinao hatrany ka vita somatsara indray ty fandaharana izay totosaina eto amin'ny radio teny fiainana ity ho an'ity asabotsy ity. Mbola misaotra anao ihany izay satria mbola nomenao hery tanjaka ary fahasalamana na hahafahanay fampizaara sy mitafatafa tamin'ireo olona izay mbola afaka mihaino anay indray. Dia misaotra anao ihany koa izay satria raha tsy anao dia tsy mahefa naionana ino izahay. Ankehitriny izay dia olombelona malimiko mangataka aminao izahay, mamelanay tamin'ireo zavatra tsy nety nataonay ary fonanay aminao izandro tompo. Ataovy tadidinao anatin'ny sainay ny teninao mba tsy hanotanay aminao. Dia ankehitriny izahay raha hisaraka eto dia izahay ihany no hisaraka fa ianao tsy hahafoy na hahasaraka anay. Dia apetraka feno am-pelatananao ry tompo ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Dia tantany koa ny dianay tsirairay avy ary izay andraikitra ampiandreketanao anay dia tena mavesatra tokoa. Nefa ianao dia milaza hoe izao dia tsy mampitondra zavatra mavesatra ka tsy zakanao. Dia soranay ianao ny amin'izany teninao mahafinaritra be izany. Misaotra raha io. Amen. Eny ary mipaky ety amin'ny fiafarany ny fandarantsika isorana ny kaniry mahajoro haingo ary lala nitondra izany fandarana androany izany. Ie, dia misaotra betsaka ny radio teny fiainana koa mbola afaka nandray anay tao amin'ny FSFLM Nosy Be fampiraisana. Dia misaotra ny teknisiana tamin'ny lafin'ny fikirakirana rehetrarehetra. Dia misaotra anareo ray aman-dreny indrindrandrindra sy ireo olona izay mihaino ihany mihaino indray an'ity fandaharana ity. Misaotra tompo. Eny ary se soroatra rantsa misaotra ny se izay menada no vahiny niaraka ny se teto amin'ity fandaharana ity. Dia sorana koa isika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Dia nitsaroa fa ny fandaharana feonatsiva no mifarany eto fa ny fandaharana tolotry ny radio teny fiainana antsika tsirairay dia mbola mitohy. Fa manasa antsika hieno hatsany ny radio teny fiainana. Dia manome fotoananareo amin'ny herinana indray. Veloma sia. Veloma. Feonantsiva. Fandaharana totosain'ny sampana FSFLM. Atao anatin'ny sinodaparitany Antananarivo. Arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isaky ny asabotsy maraina amin'ny 9 ora.